mivavaka isika. Nitera ny laza ny voninahitra ho anao Andriamanitra. Niambina ny fanahinay ianao, tsy ho tratry ny loza. Niambina ny tanànanay ianao. Maro ny mikasa fa tsy natratra zao fotoana izao. Eny ny amin'ny fiarahamonina misy zavatra manahirana, ny amin'ny fandriam-pahalemana, ny amin'ny fari-piainana, ny amin'ny aretina, ny amin'ny fahafatesana. Zany rehetra zany mandaly teo anohanay avokoa, nefa mbola nahatratra zao anio zao zahay. Tsy noho ny herinayna ny tanjakay, fa noho ny fitiavana, noho ny famindram-ponao. Tsy misy nanahinaina vitanay na dia miezaka ary zay ka tsy nombanao. Misaoranao koa izay fa novidinao tamin'ny rahanao tao amin'ny Kristy Jesoa, ka tonga zanak'Andriamanitra, pon'ny lanitra, na dia mbola ety ambonin'ny tany azy. Raiso ny fideramy, raiso ny fankalazana Tompo, satria Andriamanitra lehibe ianao, mahita na nitsipiriha ny fiainanay. Ianao ny azona ny atsidina nandavaka, na vokisoa ny vavanay, ny fahatano rano modindray toy ny any voromahery, ka ataonay hoana tsy nisaotranao sy ankalazanao. Ko amasino zao fotoana zao Tompo, hoanitra ankasitrahana eo masonao, andraisana ny teninao sy ny sakrameta, ary itsofanao rano anay amin'ny rafonao aminay amelanao ny elokay. Misaotra Tompo ka manasa ny Kristy izay iombona aminay, manasa ny fanahy masina izay ka miangava azy anamasina anay, ka iombonanay ny vavaka ny ampianarin'ny Kristy fa izay no manao hoe sy ny an-danitra, masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omenan'io izay anasazo aminay, ary mamelany ny elokay, tahaka ny amelanay izay mety ataonay. Ary izay mitondra anay amin'ny fahatampana, manafahanay amin'ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Isika ihaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tandremantsika ny Tompo, manana ny fitsipika tokony arahantsika izy. Ampahana amin'izany ny hita amin'ny Luka 2:20 manomboka amin'ny 14. Luka 2:20 manomboka amin'ny 14. Enotsika ampanajana sady etretsika tsara ny teny nambaran'Andriamanitra ny sitrapony amintsika. Hoy ny Tompo. Ary lazaiko aminareo sakaizako hoe aza matahotra izay mamono ny tena, nefa noho ny afaka izany dia tsy mahay manao mihoatra noho izany. Fa asehoko anareo izay atahoranareo. Matahora izay manampahefana anary amin'ny elo rehefa novonony. Eno izaho aminareo matahora azy. Tsy herinambatro va ny vidin'ny tsitsina 5, nefa tsy misy adinoana eo anatrehan'Andriamanitra ireny na dia ray kory aza. Fa na dia ny volondohanareo dia voaisa avokoa. Aza matahotra fa mihoatra noho ny tsitsina maro ianareo. Fa lazaiko aminareo, nazovonazovony manaiky ano hatrehan'ny olona dia ekeko eny hatrehan'ny zanak'olona
eo ny atrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay mandahana atrehan'ny olona dia ho lavina kosa izy eo ny atrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa nazovonazovona anao amin'ny teny manohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka. Fa izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehova. Sambatra izay mitanina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy nisy nahatanteraka izany amin'ny tenin'ny Tompo izany isika, ndeha isika hifona, ndeha isika nitritena hangataka ny famindram-pony. Tompo amilaza ny teninao. Ny amin'ny tokony atahoranay sy amin'ny tokony tsy atahoranay. Feno tahotra tokoa izay nefa tsy tahotra anao Andriamanitra. Matahotra tsy azo vola, tsy hanan-karena, matahotra ny fandrahonana maro samihafa, matahotra ny fiainana, ny vidim-piainana, ny zavatra maro toy izany. Nefa hoy ianao ny tokony atahorana dia ny Andriamanitra, izay tsy vitany afaka mamono ny vatana, fa afaka manary ny fanahy koa mandrakizay. Eny izany ny tokony atahorana. Indrisy anefa Tompo, tsy atahoranay ianao Andriamanitra, fa ny atahoranay dia ny fahefa-mividinay, ny vola lany aminay, ny firehanay, ny voninahitra isao very. Eny, sao dia ilaozan'ny vadiny, ilaozan'ny olon-tiana. Izany ny tena atahorana noho ianao Andriamanitra. Mamindrafo aminay mamelany elokay. Milaza koa ny teninao fa tianao izay na ny voromanidina ara dia tsy maty raha tsy ianao no manaiky. Mitsitsina ara tsy azon'ny mpihaza raha tsy ianao no manaiky na mahay mitifitra ary izy. Kanefa izay dia mihoatra no mitsitsina maro. Tianao mihoatra no ny voromanidina, nefa feno fiahiahina ny amin'ny fiainana izahay. Koa mamindrafo aminay. Vokatra izany dia mandahy ianao izay ankolaka na mivantana, menatr'olona, misitrika, matahotra atao hoe mpivavaka be, matahotra atao hoe kristianina, na anam-piasana, na anam-pianarana, na amin'ny fikambanana, na amin'ny fiarahamonina, tsy sahy mijoro kristianina. Ka manjary mandahanao antrenin'ny olona, ka ho lavinao raha hatr'izay nantren'ny anjely nan-danitra. Koa mamindrafo aminay, mamela amin'ny elokay. Betsika ny tsy natanteraka anay koa na tamin'ny fiteny, na tamin'ny natao, na tamin'ny eritreritra, tsy ho anay aminy angatany fifonana, ho amin'ny havanay tsy miara mivavaka aminay, mamindrafo amin'izy ireo, no ny anaran'i Kristy irery aminy. Amen.
antsika Andriamanitra vonona midra fo amintsika izy, mitsangana indray ny teny soamafaly fa mafa ny fahotantsika izy. Ho ny Tompo aminao. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Izay mandreny teny kaminjana ny rakahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoe lohana, fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po noho ny alehibe ny fitiavana izay nitiavana antsika, fony mbola maty ny fahadisoantsika azy isika, dia navela amin'ny helitsika ka noraisiny miaraka amin'ny Kristy anan-danitra isika, fa fahasoavana namonjena antsika. No zany ariavana dia voavela sy voafavako ny fahotanareo. No ny aminaran'ny Kristy Tompo, kosa mi amin'ny dera amin'ny Tompo ianareo. Ninahitany amin'ny abo indrindra, ho an'Andriamanitra.
Mamaky ny soratra masina isika ry havana. Izany dia araka izay hitantsika ao amin'ny Jona 2 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 1:20. Jona 2 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 1:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary Jehova nanomana hazandrano lehibe itelon'ilany Jona. Ary Jona dia tao akibon'ilay hazandrano atelon'andro sy atelon'alina. Dia nivavaka tamin'i Jehova Andriamanitra tao akibon'ny hazandrano Jona, ka nanao hoe: miantso an Jehova tamin'ny fahoriako aho, ka dia namaly ahy izy. Tao anatin'ny fiaina tsy hita no nitarainako, dia niaino ny feoko izy. Fa efa natsiponao tao amin'ny lalina aho, dia tao amin'ny ranomasina, ka voasafotry ny rika aho. Nanaronahy ny alon-dranonao sy ny onjanao rehetra, dia hoy izao: voaroka tsy ho eo anatrehanao aho, nefa mbola nanatrika ny tempolinao masina ihany. Ny rano nanaronahy hatramin'ny haiko, ny lalina namefy ahy manodidina, ny zava-maniry any an-dranomasina nisingotra manodidina ny lohako. Tafalatsaka tany amin'ny fanambanin'ny tendrombohitra aho, ny hidin'ny tany nanidy ahy mandrakizay, nefa nampiakatra ny aiko avy tao andavaka ianao Jehova Andriamanitro. Raha reraka tato anatiko ny fanahiko, dia nahatsiaro an Jehova aho, ka tonga tao aminao ny fivavako, dia tao amin'ny tempolinao masina. Izay mivavaka amin'ny sampy, dia mahafoy izay mpamindra fo aminy. Fa izaho dia feo midera no entiko manao zavatra tao fanatotra ho anao. Ary izay ny voadiko dia efaiko an Jehova ny famonjena. Ary Jehova nandidy ilay hazandrano ka dia naloa no eny amin'ny tany maina Jona. Apokalipsy 2 ny andininy 17 ka hatramin'ny 20. Apokalipsy 2 ny andininy 17 ka hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nahita azy aho, dia lavo ny akoho ka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony. Fa izy nanendry ahy tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe: aza matahotra. Izao ny voalohany sy farany. Dia ilay velona, efa maty aho nefa indro velona mandrakizay, sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita. Koa soraty izay zavatra efa hitanao, na izay zavatra ankehitriny, na izay zavatra mbola ho avy hatr'izay. Dia ny zava-miafina ny amin'ny kintana 7 izay efa hitanao teny an-tanako ankavanana, sy ny fanaovanjiro volamena 7. Ny kintana 7 dia ny anjelin'ny fiangonana 7, ary ny fanaovanjiro 7 dia fiangonana 7. Filazantsara araka ny Matteo 20 andininy 17 ka hatramin'ny 17. Matteo 20 ny andininy 17 ka hatramin'ny 17. Andeha hitsangana isika ry havana hamaky izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary Jesosy no niakatra ho an'i Jerosalema, dia nakamangingina ny mpianatra 12 lahy ka niteny tamin'ny teny an-dalana hoe: indro miakatra ho an'i Jerosalema isika, ary zanak'olona tolotra ho amin'ireo lohan'ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna, dia hoe loiny ho faty izy, ka tolony amin'ny jentilisa mba ataony ho fiomehezana, sy ho kapohiny sy ho ombony amin'ny hazo fijaliana. Ary amin'ny andro fahatelo dia hitsangana indray izy. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra, Tompo rainay an-danitro, misaotra sy mankasitraka anao zahay. Andriamanitra, tia dia tianay tokoa ianao, ary miteny aminay isan'andro manambara ny sitraponao.
ko ankehitriny ary dia mitarianay amin'ny alalan'ny fanahy masina azonay mandray ny sitraponao, azonay miaina ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mampitomboana amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Bokin'ny Jona toko 2. Ny tantaran'i Jona fantatsika loatra fa mpaminany izy. Ny raha nanontoro teny tamin'ny tanàna lehibe atao hoe Ninive, tena lehibe dia lehibe le tanàna satria 3 andro mandeha tongotra mamakivaky azy. Tsy nety izy nandositra, fa maninona moa izy nandositra? Zavatra roa farafahakeliny tsy lamin'ny Jona zany tamin'ity fitoriana tenin'Andriamanitra ity. Voalohany Ninive zany tanàna ny hafa firenena, olona hafa firenena ao, gentilisa. Amin'ny testamenta taloha dia tsy fanao mitory teny amin'ny gentilisa. Zanak'Israely tsy mandeha mitory ihany fa amin'ny zanak'Israely ihany izy mitory. Raha te vavaka ny gentilisa dia manatona ny Israely dia vita. Ny faharoa mahatonga azy tsy mety hoany ireo olona ireo nanjanaka ny zanak'Israely, miady amin'ny matetika ary efa nandringana ny ampahany dia tsy nety Jona dia nandositra. Fantatsika ny tantara rehefa nandositra ho an'ny Tarsisy izy dia tamin'ny sambo no nandehanany, tonga ny onjan-drano, tonga ny rivo mahery, gaga ny olona fa tsy mety mijamina ny rivotra. Koa ny olona moa rehefa tratra ny fahoriana dia mahatsiaro an'Andriamanitra. Samy mivavaka daholo ny tao an-tsambo. Jona reriny tsy mety hivavaka. Monino ny lahy tsy mivavaka dia eo ihany izy. Fara amin'ny olona zany ny ahiahy azy dia nanao filokana, nanao ohatra ny manao 10 deboka iny zany na 27 deboka iny zany dia latsaka tamin'ny Jona ilay izy hoe lahy mihitsy ny tsy normal. Fa inona nataonao? Teo izy vao niteny hoe ny Andriamanitra ozy ny ten'Andriamanitra mahery indrindra, ka za io ny raha dia nandositra. Ianao mampididoza ozy ilay olona. Inona no tokony atao? Za raha tsy miala amin'ity sambo ity atsipan'ny ranomasina any tena tsy ho avotro nareo. Dia tsy nety hanipa aloha ilay olona. Ka tsy nety nijamina ilay onja, farany natsipy ihany izy. Rehefa voatsipy tany izy dia nijamina avy hatrany ilay onjan-dranomasina sy rivotra. Dia natahotra amin'ny olona dia nideran'Andriamanitra, nideran'i Jehova, lasa koa zareo nanao fanaty hoe tena mahery ilay Andriamanitra ilay zalahy fa tokony natahorana. Zay ilay tantara eo aloha. Rehefa latsaka tany anaty ranomasina i Jona dia fantatsika fa natelo ny trondro. Tao anatin'ny kibon'ny trondro 3 andro izy no nivavaka, nanao n'ity vavaka fiderana ity. Io vavaka iny efa marihana fa tsy mbola tafavoaka kory Jona, fa mbola anatin'ny ady mafy. Kanefa ity vavaka ataon'ity dia vavaka fandresena. Mahalany tsika ny saha manao an'izany satria mbola anatin'ny miady ve dia fa anao fandresena koa. Ny hoe aza mbola misika aloha fa tsy mbola tafavoaka ny ala. Fa ny an'i Jona ity zany zay natao hoe finoana. Ny perikôpantsika dia milaza hoe mandresy ny fahafatesana ny tompo. I Jona zany efa namany maty izy. Ho resatsika rehefa aveo manko fa misy 3 sosona ny zavatra manjo azy. Ka ny fandresen'i Jona dia midika fandresen'ny fahafatesana.
dia anatin'ny vavaka Jona zany misy ny zavatra nataon'ny tompo nahatonga azy nandresy ny fahafatesana. Voalohany Andriamanitra miaino, ny faharoa Andriamanitra manamasina. Mandresy ny fahafatesana ny tompo miaino izay mivavaka aminy. Izay ny voalohany miaino izay mivavaka aminy Andriamanitra. Andriamanitra miaino, ndeha vakitsika ny andininy faharoa hatramin'ny fahaefatra vakitsika. Dia nivavaka tamin'i Jehovah Andriamanitra tao ankibony hazan-drano Jona ka na hoe niantso an'i Jehovah tamin'ny andro fahoriako ka dia namaly ahy izy tao anatin'ny fiainantsitany tarainako dia niain'ny feko ianao fa efa natsiponao tamin'ny lalina dia tao amin'ny ranomasina ka voasafotry ny rika nanarina ny ranonao sy ny onjanao rehetra. Andriamanitra miaino, efa vavaka Jona io, Andriamanitra miantso ianao tamin'ny fahoriako dia namaly ianao. Efa tany amin'ny fiainantsita mihitsy aho izy nefa niaino ny feko ianao. Andriamanitra zany miaino hatrany izay mivavaka aminy. Ary lazainy Isaia fa ny sofiny tsy mba lalin-dalovana izy fa maninona? Mare izy, ny taniny tsy fo fa mahavonjy. Fa ny eloka reny manjary efitra mampisaraka, misy mampisaraka ao. Ny nandosiran'ny Jona, ny fahotany Jona zany nampisaraka azy tamin'Andriamanitra. Ka rehefa niverina amin'ny antso izy dia nandre Andriamanitra. Nandre Andriamanitra, niaino ny feko ianao. Ary rehefa mivavaka koa zany tsy manome tsiny ny hafa. Hitantsika mandininy fahaefatra fa tsy dia miandany loatra miresahako hoe ny olona tao an-tsambo nanipy an'i Jona tany an-dranomasina. Fa raha jerena andininy fahaefatra lasa izy indray no manipy Andriamanitra. Io koa zany matetika fiainantsika. Raha hoe misy zavatra manjoantsika dia mitady olona foana ny liana. Io manko raha tsy teo anao dia tsy ohatran'io io. Raha teo ianao tsy maty io, raha nentina tarizy ao io tsy nanao ohatran'io. Ka na ny fahantrana ninona dia misy olona foana tondrona na tonga azy aminao. Fa eto Jona, Andriamanitra mitondrona. Ireo olona ireo nanipy any fa ianao ny tena nanipy aho izy. Sahi miady amin'Andriamanitra, manome tsiny Andriamanitra hoe ianao nampahantra ahy dia hamaly ianao izy. Hanome ny argument izy ny fiteny, hanome ny antony izy. Ary Jona mahafantatra ny antony, ny adalana nataony fantana. Koa efa natsipinao tamin'ny lalina hoy izy amin'ny ranomasina. Taddio fa ny ranomasina amin'ny zanak'Israely dia mira fahafatesana. Iry ny vahoaka Israely dia vahoaka tsy tia ranomasina. Ka ny ranomasina aminy dia tova amin'ny fahafatesana. Ireo vahoaka tsy dia mahay rano. Izay mahatonga azy hoe namany maty izy. Kanefa mbola mihaino azy ihany Andriamanitra. Ary izay ilay zavatra nandroan'i Jona zany zavatra telo sosina. Zavatra telo sosina nanjoa azy. Vakitsika ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito. Dia hoy izaho, voaroaka tsy eo natrehanao aho, nefa mbola manatrika ny tempolinao masina ihany. Ny rano nanarona hatramin'ny haiko, ny lalina namefa manodidina, ny zava-maniry an-dranomasina ny singotra namididina ny lohako. Tafalatsaka tamin'ny tany tamin'ny fanambamin'ny tendrombohitra, nidiny taminy nanidy ahy mandrakizay. Nefa nampiakatra ny haiko avy tao an-davaka ianao Jehovah Andriamanitra. Inona moa ny tena midika fahafatesana teo amin'ny Jona? Andriamanitra io zany rehefa manafay tena mahita zavatra tao. Rehefa jerena amin'ny maso siantifika io nataon'ny Jona io dia misy zavatra ohatran'ny tsy mitombona. Satria ela be mihitsy izy nijaly nefa tsy sepotra. Ny voalohany no resahany eo hoe ohatran'ny voaroaka aho izy. Ny rano nanarina ny haiko, namefy amin'ny manodidina, izay aloha ilay rano. Ary rehefa nidina tany ambany izy voasaringotry ny zava-maniry tao, maniry zavatra maniry ny ranomasina. Ela be ianao vao tonga ary ambany amin'ny zava-maniry fa mbola tsy sepotra izy, ary izay ilay famaizan'Andriamanitra izay. Ary izay dia efa midika fitahiana koa. Zay zany midingana voalohany hoe ahoana moa Jona avy ary ambony iry, firy moa ny alalin'ny ranomasina ka tafitana amin'ny algana ambany any izy. Zay aloha zany efa mahagaga zany, zay zany ahoana tonga tsy sepotra. Ianao ary kopy mbola aty ambony ny olona ny latsaka an-drano dia mbola tsy milentika ny sasany dia efa sepotra. Ireo tsy mahay milamano io. Nefa n'izy efa ary ambany. Zay zany ny dingana voalohany.
Ny dingana faharoa amin'ny andininy fahafito. Tafalatsika na mifanimban'ny tendrombohitra ao ambanin'ny ranomasina fatatsika fa mbola misy lavaka volcan. Tsy vita mitotona ry izy amin'ilay ahitra rehetra io fa mbola latsaka indray anatin'ny lavaka be anambany. Zay le fahafatesina faharoa. Lavaky ny volcan zany io any ambany any. Ny tamina nidy aman-drakiray anaty zoana ambany any. Mbola tsy sepotra ihany izy amin'izany. Zay ny mahagaga amin'ilay izy. Ny tendrombohitra koa io amin'ny zanak'Israely dia midika fahafatesina koa. Tendrombohitra zany ny sady milaza zavatra tsara na ratsy. Tendrombohitra zany ao ny fiafenan'ny dalo, ny fanahy ratsy, mitovy amintsika ihany. Ao ny misy ny zavatra hafa mampatahotra rehetra ny biby. Io zany fahafatesina faharoa koa hoe anatin'ny lavaka any izy. Fa inona moa le fahatelo zay efa niresantsika tam-piandohana? Rehefa ato anatin'ny lavaka izy dia naninona indray? Nohan'ny trondro. Zay le fahatelo. Ahoana koa zany anatin'ny tsinainy trondro zany. Nareo rehefa manao trondro dia bajereny tsinainy dia hoe tsy hoe anatiny io ianao fa ngeda be le izy. Feno fakon-javatra ao anatiny ao. Angamba ambony fatifatin-javatra izy no manao vavaka. Zay ny nahazo azy, zay ny amijona zay. Nefa Andriamanitra afaka mihaino foana ary zay le Andriamanitra mihaino azy zay ny mahatonga azy tsy sepotra nandritra an'izay dingana telo zay. Dia ao ankibon'ny trondro izy no mivavaka amin'izay. Ao anatin'ny maizina. Fa dia misy jiro koa ao anatiny ao. Tsisy jiro ao anatiny ao. Ao anatin'ny maizina ao. Vakitsika ny andinin'ny fahavalo. Raha reraka tatanatiko ny fanahiko dia nahatsiaro an Jehovah ka tonga aminao ny fivavahako dia ao amin'ny tempolinao masina. Izay le Andriamanitra mihaino ny tapidalakale efa tsisy zavatra azo atao tsony ny rano na telon'ny rano na telon'ny tendrombohitra na telon'ny trondro. Indray ny fiainantsika ohatran'izay. Aza dinoina fa miainanao hatrany Andriamanitra. Mandray ny fivavahanao izy na dia nandositra azy ary ianao na dia nanota ary ianao tena mbola miandry ianao izy. Ary izy no mahatonga anao mitantana mbola ahafahanao miaina. Mbola izy ihany tahaka ny Jona hoe efa tsy tokony misy fofinaina azy tombona tsony zany dingana maro be zany. Fa mbola tsy maty izy, mbola miaina izy ao anatin'izay. Zay ny zavatra voalohany hoe Andriamanitra miaina izay miantso azy. Andriamanitra miaina izay mivavaka aminy. Fa ny faharoa dia izao. Andriamanitra manamasina izay mivavaka aminy. Manamasina izay mivavaka aminy. Misy resaka tempolo miverimberina ao. Milaza fahamasinana ny tempolo. Milaza vavaka. Milaza fanompoana. Andininy fahadimy ahitantsika azy voalohany. Vakitsika andininy fahadimy. Dia hoy izaho, voaroko tsy ho anatrehanao. Nefa mbola manatrika ny tempolonao masina ihany. I Jona anatin'ny kibon'ny trondro no mivavaka. Ny Israely rehefa lavitra n'Andriamanitra dia mivavaka dia mitodika mankany amin'ny tempoly. Zay ny fomba Israely. Daniela ohatra nanao an'izany, Davida mitodika amin'ny tempoly. Fa ianao anatin'ny maizinao moa manana orientation ianao mitodika mankaiza. Fa Andriamanitra nampitodika azy tamin'ny tempoly. Zay ny tiany izany. Zay ny tiany resahany hoe nefa mbola manatrika ny tempolinao masina. Natorin'Andriamanitra hoe mitodika ary le tempolo Jona. Dia mitodika any mivavaka zany tena zahoana hery. Zay le tempolin'Andriamanitra zany. Zay ny mariky ny fanatrehan'Andriamanitra io tempolin'Andriamanitra. Zay mahatonga antsika miazakazaka mankaty hanatrika n'Andriamanitra. Ary matetika dioditsika izay. Ao no misy ny fahamasinana rehetra tao ianao natao batisa, ny raisina mpandray sy ny sisa rehetra, toeran'ny fahamasinana ionana amin'Andriamanitra. Mbola manatrika an'io. Mbola manamasina anao ihany ianao Andriamanitra. O Jona, amin'izany rehetra izany. Mampiakatra ny aiko avy anan-davaka ianao. Ary zay le tenin'ny Jona hoe ny tempolinao, ny tempolinao. Ny andininy fahavalo vakitsika. Raha reraka tatanatiko ny fanahiko dia nahatsiaro an'i Jehovah ka noho ny tonga tany aminao ny fivavako tao amin'ny tempolinao masina. Amin'ny Jona zany ny vavaka taony dia miainga amin'ny kibon'ny ranomasina, kibon'ny tany, kibon'ny trondro dia mankana amin'ny tempoly zay vao miakatra nan-danitra. Zay zany direksiona vavaka amin'ny Jona ary marina zany. Tonga ny aminao ny fivavahako dia ao amin'ny tempolinao masina. Zay no amin'ny Jona. Ao amin'ny tempolinao masina tonga any zany. Zay le fahamasinana omen'Andriamanitra ao amin'ny tempoliny.
Ary amin'ny Jona zany raha vao mandositra ny tempolin'Andriamanitra ianao dia mandositra fa mindram-po. Ny 7 sy ny 10 vakitsika. Izay mivavaka misampy dia mahafo izay mpamindra fo aminy. Fa izaho dia feo midera no aminoko zavatra tao fanatitra ho anao. Ary izay efa nivoadiko dia efaiko amin'ny Jehova ny famonjena. Ianao izy i Jona rehefa matahotra amin'ny tempolin'Andriamanitra dia manompo sampy izay. Ary raha manompo sampy dia miala ny famindram-pon'Andriamanitra. Ny olona matahotra fiangonana matahotra tempolin'Andriamanitra dia nilaza ny famindram-pon'Andriamanitra. Ary indray antsika matahotra ny tempolin'Andriamanitra. Mahalaina mankaty amin'ny tempolin'Andriamanitra. Fa i Jona manana ny tempolin'Andriamanitra. Zaho hideranao izy. Lavitra rehefa tonga ny zavatra ataoko voalohany izy dia mideranao amin'ny tempolinao. Hanao fanatitra anefa voady aho satria an'Andriamanitra ny famonjena. Izay fahamasinina izay no tsy fony Jona ny ao amin'ny tempolin'Andriamanitra. Ary izay no hazakazahantsika mankaty amin'ny tempolin'Andriamanitra. Hanamasinan'Andriamanitra antsika. Misy toerana rehetrarehetra azo antsoina an'Andriamanitra fa hafa kokoa ny tempolin'Andriamanitra satria efa natokana ho an'izany izy. Iona ny olona rehetra no hamasinan'Andriamanitra. Izay mahatonga an'izany miverina foana hoe tempolinao masina, tempolinao Andriamasina. Rehefa mankaty amin'ny tempolin'Andriamanitra masina isika rehefa miala eto dia lasa tempoly masina tsirairay daholo koa. Masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany Paoly apôstôly. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia ho somban'Andriamanitra koa izy. Aza adinoina nefa vavaka Jona tya mbola nikibony trondro. Ary zay le finoana dia mahita fandresena ao anatin'ny aizina. Ny finoana dia mandresy na dia tsy mbola tonga ary amin'ny farany ary. Ary zay ilaina amin'ny fiainana. Raha miazakazaka ianao ka mieritreritra fa azonao sady ny loka dia mahery miazakazaka ianao. Fa ianao mieritreritra gisitra dia lasa gisitra ianao. Ary zay le finoana. Finoana dia fahatokiana amin'ny zavatra antenaina. Fa nehoana ny zavatra tsy hita, mbola tsy azo. Tenenin Jona eto hoe za efa tafakatra ho izy, efa nampiakarinao. Efa any amin'ny tempoly azy zao, efa manao fanatitra azy zao. Amin'ny olona manam-pinoana ry hafana dia marina le teny sangisangintsika hoe ny antratra tsy lavo dia antsokoa dadabe ny lahy. Mety amin'ny finoana zany, mariky ny herin'Andriamanitra zany. Za mitolona amin'ity dia afaka miteny amin'ny Devola ampio afa tsy ampy. Ampio fa tsy ampy azy ao olana zao, fa tsy maintsy resiko. Zany ny finoana zany. Raha Jesosy zany ny afaka miteny amin'ny sangisangy zalahy ampio fantsika kely fa mbola tsy ampy. Ary zay ty amin'ny Jona ty olona mbola anatin'ny kibony trondro izy efa misy fiderana, efa misy vina, hoe zao no ataoko, efa azoko io. Ary zay mahatonga an'i Jesosy rehefa mivavaka anao dia minoa fa efa azonao dia ho tanteraka izy. Fa itsika zany mivavaka dia fa hoany fotsiny dia tsy azonao le izy. Ary zay mahatonga an'i Jesosy miteny amin'ny Matthieu 20 teo. Sady milaza zava-doza izy efa omeny koa ny vahaolana. Zay no dikan'iny Matthieu 20, ny 7:70 sy ny 8:20 vakitsika. Ary Jesosy niakatra tany Jerusalema dia naka mangingina ny mpianatra 12 lahy ka miteny taminy hoe indro miakatra ny Jerusalema isika. Ary ny zanak'olona atolotra ho an'ny lohan'ny mpisorana sy ny mpanorandalàna. Elohiny faty ozy izy zay le fahoriana. Nefa tohizo amin'izay manahoana ny tohiny ka atolony ho an'ny jentilisa mba ataony fimehezana, ho kapony, ho ombona amin'ny hazo fijaliana kanefa amin'ny andro fahatelo. Efa omena ary zay fomba n'Andriamanitra zany. Andriamanitra zany sady mikapoka no manambitamby, sady mandratra no manasitrana satria miaina anao izy, satria manamasina anao izy. Malahelo ny mpianatra maheno hoe izao mpampianatra be izao ve ho daroan'ny olona, meza amin'ny olona. Efa niteneny hoe hitsangana izy amin'ny andro fahatelo. Efa niteneny hoe hitsangana izy. Ary izay no mahatonga antsika tsy havanana miantso amin'ny andro fahoriana. Fa Jeremia 3:30. Haintsika loatra io Jeremia 3:30 amin'ny 1:7. Ahoana izy izy? Antsoy aho dia ho valiko ianao, ka mpisehoko zavatra lehibe sarom-patarina zay tsy fantatro. Ary zay no tao amin'ny Jona. Tsy maintsy mamaly izy, tsy maintsy miaino ahy Andriamanitra, ary tsy maintsy manamasina izy ka ho hamasininy aho.
ilaina io fahamasinana io fa antoko ny valim-bavaka iaratreo amin'ny tempolin'Andriamanitra na masinana anao. Zay mahatonga masinana ty na fanambadiana na inona amin'ny zavatra rehetra ilaina io fahamasinan'Andriamanitra. Fa antoko amin'ny fiainanao io. Fa sokafy kely ny Hebreo 12 ny 7:10 akaiky ny Apokalipsy fa tsy akaiky ny Genesis. Hebreo 12 ny 7:10. Hebreo 12:7 vaky itsika. Meza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa zay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita hamasinan'Andriamanitra ianao dia manjary mahita azy, mahita vahaolana, mahita lalam-piainana tahaka ny namasinana ny Jona zay mitodika any amin'ny tempoly, dia mahita n'Andriamanitra, mahita fiainana. Ary zany ny andehanantsika eto isan-kalahady farafaharatsiny dia mba handray zany fahamasinana zany. Fantatsika fa miaino atsika amin'ny Tompo dia miazakazaka mankaty isika, na dia mbola anatin'ny ady sy tolona azy ianao tady fa miainanao Andriamanitra, na mbola anatin'ny maizina ianao intelo tahaka ny nanjoan'ny Jona, miainanao Andriamanitra, mangatao amin'ny fahamasinana io. Fa ino antoka ahitanao ny mazava, antoka ahitanao ny fandresena, miaino Andriamanitra, ka na fahafatesana ara dia ho resenao amin'ny fiainana. Aza matahotra izay efa heretanao ny Tompo. Fa ny fandraisan'ny Jona sy Jesosy dia 3 andro tany ankibon'ny trondro Jona, fa i Jesosy 3 andro tany ankibon'ny fasana. Manambara fandresena amintsika zany tahaka ny Jona. Ninninona ary ny 3 andro dia namambara fa feno le fahoriana, hitan'Andriamanitra ny fahorinao, zay aretanao, zay etaetanao, zay tsy ahitana vahaolana amin'ny zavatra rehetra. Tampidalakale tahaka ny Jona hoe mafy zany hoe sady batelin'ny rano no atelin'ny tany mbola atelin'ny trondro, tsy ho afaka aminy. Izy raha tsy afaka amin'ny vehivavy ianao na azo iransalary. Fa Andriamanitra mahay amin'izany rehetra zany, ka manoatra no ny mpandresy ianao satria efa tia ianao izy. Ho aminao zany fandresena izany. Amen. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra zany havana dia netsika rehetra anaiky ho avaozin'ny fanahy masina nametraka eo am-pelantanan'Andriamanitra ny fiainantsika, ny fanompoantsika azy, hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra eo ankehitriny dia tsapanay fa Andriamanitra manatrika anay ianao eto ianao amin'izao ora sy fotoana izao ary mandrakariva dia miseho aminay amin'ny alalan'ny teninao, miseho aminay ihany koa amin'ny alalan'ny asanao, dia ny asa tahaka izay nasehonao tamin'ny Jona mpaminany fahiny. Nasehonao Andriamanitra aminay fa manana fahefana amin'izao rehetra izao ianao ary mandresy ny endriky ny fahafatesana rehetra eo amin'ny fiainanay. Izany fahefanao Andriamanitra izany ihany koa ankehitriny no tsapanay fa nentinao namafa ny elokay tamin'ny ety an'io tia, namindra fo taminay ary mbola nanomezanao anay tombonandro, afahanay manonona ny anaranao, afahanay manompo anao ary mitombo amin'ny finoananao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Izany ry Tompo Andriamanitra eo no
anavaozanay anoloranay ny tenanay tsiraray avy mba ho avaozinao mandrakariva ka raha hanomboka izao volana vaovao zao izay rehetra dia mba ho marina aminay ny fandresena ny fahotana sy ny fahafatesana izay efa vitanao ary ankalazainay anao amin'ity volana ity. Manana fahefana amin'ny zavatra rehetra ianao araka ny teninao ka mahay miaro anay mitantana anay. Raha hanomboka ny volana herinandro vaovao zay Andriamanitra dia ankinina eo ampelantananao izany mba hoeniky ny fitiavanao Andriamanitra trany ny fiainanay. Zany ihany koa no angatahanay aminao Andriamanitra izay sitraka ao anay tsiraray avy. Misaotranao zay Andriamanitra satria Andriamanitra miaino ny fiangonana ianao mbola miaino ny mpanomponao ihany koa ankehitriny. Ankasitrahanay ianao satria na dia betsaka aza ny aloky ny fahafatesana miseho amin'ny fiarahamonina eo amin'ny firenena amin'ny tokantrano tsiraray avy dia mbola betsaka ankehitriny no afaka manatrika mivavaka aminao Andriamanitra eto amin'ny tempolinao masina na izay izay tonga eto mivantana zany ankehitriny na ireo namanay izay manatrika ny tempolinao masina amin'ny alalan'ny tambazotra any amin'ny tokantrano sy ny toerana samy hafa any ny angatahanay ho anay rehetra Andriamanitra dia ny anamasinana ho anay amin'ny alalan'ny fanainao masina ka tsy ho fahazarana fotsiny ihany ny ivavahanay aminao. Misaotra ry Tompo Andriamanitray fa Andriamanitra mpiaino vavaka ianao. Taome ihany koa izay rehetra noho ny amin'ny fanahinao mba ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky ianao mandrakariva ary ianao Andriamanitra irery ihany. Ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. Fanekam-pinoana apostolika na ny fanekam-pinoana larana voalohany no iombonatsika rehetra hijerontsika vavolombelona amin'ny tian'io ty ary hitsangana isika. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany aho ary mino an Jesosy Kristy zanahalahy tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginy nijalina nanapaka Ponto Pilato nimbona tamin'ny hazo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka kavanan'Andriamanitra ray tsy toa avy any miaviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiambonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Manasantsika rehetra azo toerana ry havana. Misy reto avantsika manolotra ny zanany ho amin'ny sakramentany batisa horaintsika ny ravolahatra andiny ny voalohany sy ny faharoa dia hitsangana manoloana ny alitara masina izy ireo.
ry avana ndraisitsika reto avantsika reto manolotra nyzany anao amin'ny sakramentany batisa hoenotsika ny teny fanorenana zao sakramenta masina izao ho ny tompo efa nomenahy ny fahefana rehetra nandanitra zay tiany taminy ko mandehana ianareo da atao mpianatra amin'ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy tandrona zay rehetra nandiko anareo ary ny zaho momba anareo mandrakariva mara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao ary oriko ny fanekeko amiko saminao mba mitaranaka mandimby anao mba ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra sy ny taranako mandimby anao ary ianao kosa dia ho zanako fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoan'ny Kristy Jesosy amen. Noho izany teny tompo zany ry havana dia misy fanekena ilay ny fiangonana aminareo moa manolotra marina ity zazy ty ho Andriamanitra raintsika va ianareo ekenareo va nijorona amin'ny teny na amin'ny asa mpanompon'Andriamanitra mahatoky atonga anareo fianarana ho an'io zazy io amin'ny anom-piainareo rehetra ekenareo natanterahany fiangonana amin'ny zazy io ny fitaizana rehetra araka ny filazany tsara tokony atao aminy hitomboana amin'ny fahalalana zao fahasoavana lehibe izao anekenany Jesosy tompo azo hery izy ka andany asany satana rehetra vonina hivavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka ary ampiditra azy ho isan'ny mpianatra sekoly alahady va ianareo ekenareo va ny ampianatra azy ny antony zao fanaovana batisa izao ary ezika ka hahatonga azy mpanefana samy tompo mandrenareo Andriamanitra okarinareo hitodika any amin'ny fiangonana amaky amin'ny pahabe maso izany fanekenareo izany manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra sary atsika izahay ekenay ny hijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra ekenay ny hatanterahany fiangonana amin'ny zanakay fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe ray sy ny avy amin'Andriamanitra izao sy anekenany Jesosy tompo mba ahazahoana hery andavana ny asan'ny satana rehetra olona mivavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay ekenay ny ampianatra azy ny antony zao fanao ary ezahanay ny taona azy ho mpandray mpanasany tompo ny herin'Andriamanitra no iakinanay anatanterahana izany amen. Mandre anareo Andriamanitra dia arytsika fiangonana hitsangana hangataka ny Fanahy Masina nomeza ny herin'Andriamanitra izany. Vavaka isika Andriamanitra Risto ty dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia melo mandrakariva ny fitiavanay ianao tsaronay kehitriny ny didin' Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny androena ny sakramentany batisa koa mity talao aminao zay raha eo manatrehanay aoka ny fanainao masina nome hery ny asa tanterahanay eto mpanaovana izao batisa izao raha ny mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay ao amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy anay izao ity zaza atao batisa ity anay voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao ampitafiny zanakao izy ary ampiray sendrika aminy no asan'ny fanainao masina
izay mitarika azy isan'andro amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Andriamanitra ho faly misaotra anay ihany koa zay fa tanteraka ny fandrineto ray aman-dreny reto miombonaina amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakana ao Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana dia nitehirizanao ity zazy teo ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ireo ray aman-dreny ny fianakaviana manontolo azony manatanteraka ny fanekena nataony teo anatrehanao. Mba ny fahasoavanao ihany koa ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana ny ray aman-dreny ny fiangonana amin'ny fitaizana ity zazy ity sy izay rehetra nomenao ny tao aminao amin'izany sakramenta masina izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay ny vavaka. Amen. Petraka ny fiangonana. Andrianandrasana rena ny fitiavana. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ony Tompo, anaka, efa niaino anao aza matahotra, efa nanavotra anao ianao. Ento izao zazy zao ka tezao tsara fa zanak'Andriamanitra. Amen. Ira fanampin'ny 520 nisy nangataka. Amin'ny fotoanany rojombavaka isika ireo izay tonga tsignery taona volana aprily hitsangana ho araben'ny fiangonana. Ireo izay nahatsiaro fahasoavana manokana hideran'Andriamanitra hitsangana. Ireo izay marary sy manana ny marary hitsangana. Ireo izay manana olana manokana fampitoromana ambavaka hitsangana. Ireo izay nidonam-pahoriana hoentina ambavaka hitsangana.
hivavaka isika. Tompo misaotra anao zay raha mbola afaka mivavaka manao rojom-bavaka isam-bolana ary tiana fiainana ho anay izany. Andalo raha fahafatesana dia nipoaka ny havanay. Maratra ny fo ary fadiranovana ny fanahy, misy ny kamboty, ao ny mpitondra tena. Ianao Andriamanitra no angatahanay, mahafana ranomaso ary ampahery anome fifaliana zay tsy azo nizalaina aminy, fa ny Andriamanitra dia Andriamanitra ny fiadanana. Ampionina ny fo ary anasitrana balsama amin'ny fehiriratrapo amin'ny fisarahana. Tsy hanay ahy izy ireo fa andeha miaraka aminao Andriamanitra hitatana azy amin'ny tanan-kavaran'ny fahamarinanao ianao. Ka ianao Andriamanitra mahalala zay mahasoa azy ny hitatana azy manomboka izao. Fianakaviana manontolo ambany fahasoavanao, ionona noho ny fampionona avy aminao. Misy ny marary amin'ny toerana maro samihafa tonga hatraty am-piangonana, any am-pandriana. Ianao nanasitrana azy ireo hiaro ny ainy tsy idinanandavaka. Ka ianao Andriamanitra nomery ny fanafody ampiasay satria mpanamasina ianao. Ahita ny soritra aretina ianao, na ara-tsaina raha nofo na mitaolana na mitsoka naiza naiza, betsika ny karazana aretina amin'ny andro ankehitriny. Ianao Andriamanitra hijery azy ireo tsirairay. Ao ny enti-manana, ao ny tanan'ny mpitsabo, ao ny mpikarakara, ao ny fivezivezena. Ianao Andriamanitra hijery ireo tsirairay avy ireo. Anomenao ny habeny famondram-ponao, anasitrana ny marary. Ka tsy ambikina tahaka mijery izy fa ianao no mpanamasina ary tsy misy tsy hainao atao. Manana olana reto avanay amin'ny tenany, amin'ny tokantranony, amin'ny zanany, amin'ny asany, ao ny anamponja, ao ny amin'ny fitsarana, ao ny amin'ny resaka taratasy. Ianao Andriamanitra mijery azy ireo. Toa miatrika fahafatesana izy ireo. Toa misaringotra tahaka ny saringo-javatra nan-dranomasina tahaka ny Jona koa ny sagodimpanina eo amin'ny fiainana. Tsy hita zay anombohana vahaolana, menatr'olona indraindray, mandositra satria hananan'olona trosaka. Zanakao izy ireo. Jereo tsirairay avy. Ao ny miatrika ny fianarana, ao ny miatrika zava-manahirana eto amin'izao tontolo izao ity. Ianao Andriamanitra hijery azy ireo ny tsy manan-koanina, ny tsy manan-itoerana, tsy manana tafotrano. Ianao Andriamanitra hijery ny tsirairay avy. Ka ianao no hanome fanahy mahery fa tsy fanahy osa, hanome olana nefa manome vahaolana koa ianao. Manome olona koa ianao hiaraka amin'izy ireo hamahazany olana izany. Tananao tokoa tsy fo fa mahavonjy, ka atao vitan'ireo ny tananao mitsotra, mandray an-tanana ny fiainana ianao, ka mitondra azy amin'ny fitahiana matretrika amin'ny hevitra heveranao azy ireo tondra fiadanana fa-tsy-loza, hanana ny farantenana hatramin'ny farany. Eny ianao Andriamanitra hijery ireo tsirairay avy. Misy nomenao fahasoavana hita maso, ara-nofo ara-tsaina ara-pananana ara-panahy, ao ny tsarony, ao ny tsy tsarony, ao ny nandrasany fatratra, ao ny tsy nampoizina. Izany rehetrarehetra izany dia hitanao. Fa na dia ny volondohanay ary dia voaisanao avokoa, fantatrao ny mety aminay, ny tsy mety aminay, dia nomenao azy ireo araka naben'ny fonao. Ka ianao Andriamanitra hijery azy ireo na ny kely na ny lehibe, na ho amin'ny tenany na ho amin'ny zanany, ho amin'ny hafa izany fahasoavana izany, dia hitobaka ho amin'ny olona rehetra ka hahasoa ny hafa koa, ampifikitra azy aminao. Tratry ny tsingery taona reto avanay reto, mampianara anay ny isan'ny andronay anan'ny fohendry, ko arakaraka mitomboan'ny taona, mitomboan'ny fahasoavana. Fa ianao Andriamanitra mijery azy ireo, nanome fofonaina teo amin'ny vavorona. Ka ianao Andriamanitra nampitombo ny andro iainany, fa tsy hainay ny manovona ray minitra, nampanampy ray santimetatra amin'ny halavanay, tsisy hainay izany. Fa tahaka ny tsy afantaranay ny fitomboan'ny taolanao mikibo, ny tsy afantaranay ny habe ny fahasoavanao mitantana ny mivimbina anay. Raha ny fiainanay isan'andro dia manahirana, mahafaty na ny arabe, na ny toerana mangina, na ny toerana mazava ary, manahirana na ny rivotra foanay dia efa manahirana anay. Kanefa ny ateo ary izany rehetra izany nomenao tombonandro izy ireo, ka miara aba azy ireo amin'ny anaranao izahay. Betsika ny tiana angatahana, na ny atao amin'ny fiangonana, na amin'ny tokotany, ny anan-tokantrano, naiza naiza misy azy ireo. Jereo tsirairay avy ny zanaky ny fiangonana mielipatrany naiza naiza, ianao Andriamanitra no hijery azy ireo. Hanome izay ilaina ianao, analavitra azy ny sorisoro sy ny aretina sy ny olana ianao, ka mahany fatoran'ny Satana. Hanome voninahitra amin'ny tenanao ianao, ka hitahy azy ireo.
ka ny fahasoavana amin'ny fahasoavana atafinao ny tsirairay avy fantatrao izay tsy angata amin'ny efa mahasoa azy omeo azy izay nangata amin'ny ka mahasoa azy efa atolotranao raha teo ka mba mivavaka tahaka amin'ny Jona izahay ka misaotra sady amin'ny valim-bavaka na dia mbola anatin'ny aizina ary dia efa mifaly amin'ny valim-bavaka efa arosonao dia fomenao hatraminy misaotra tompo amen tahatra ny tsingerin-taonareo dia morary soa indrindra iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. dia mbola faly-miarabantsika ry havana natratra ny andro anio ary isaorana ny tompo tamin'ny fahasoavana sy ny fiadanana nomeny antsika tsirairay avy. Mandresy ny fahafatesana ny tompo. Kanefa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavitray ka hitsangana any amparany eo ambonin'ny vovoka izy dia matahora ny sabatra ianareo fa ny fahatezerana dia heloka mendrika ny hovalia-tsabatra mba ho fantatrareo fa misy fitsarana. Joba 7:20, 5:20 sy ny 7:20. Toy izao indray ny vaovao ray tamin'izao maraina izao. Isy ny fivorim-beny ny fikambanan'ny loholona sy ny dekona izay atao ny sabotsy 30 aprily manomboka amin'ny 2 ora sasany izay atao eto am-piangonana ary manentana antsika rehetra hiomana amin'ny fanatrehana izany. Ny alakamisy masina dia anjaran'ny dekona sy ny loholona manantanteraka ny herinandro masina. Noho izany dia misy ny fianaran-kira izay atao ny alahady 7 sy ny 10 ny volana aprily manomboka amin'ny 7 ora ao amin'ny akany ambony. Ny mariazy miara-mizotra izay karakarain'ny sampana Dorcas izay nokasaina tao ny sabotsy 7 ny volana aprily dia hemotra amin'ny fotoana manaraka. Manentana antsika izay manam-paniriana amin'ny fampianarana sekolealahady fa manomboka ny sabotsy 7 ny volana aprily ny fiofanana ny amin'ny SAM izay atao eny amin'ny FJKM ilafy fahazavana. Manatona ny filohan'ny sekolealahady izay manam-paniriana ny amin'izany. Ilazana ihany koa ny filohan'ny sampana aka ny anjara labozia izay ampiasaina amin'ny herinandro masina ao amin'ny sekretaria. Ny dekona tompona anjara amin'ity volana aprily ity no miasa mandritra ny herinandro masina. Misy tiona sy fihirana adino amin'ny anarany Rajery Arson koa izay tompony dia mandalo amin'ny sekretaria. Andray fitenenana ny Brony 25. Vaovao avy amin'ny sampana. Sampana sekolealahady. Manao fanamiana isika sekolealahady amin'ny alahady heriny anio 10 ny volana aprily ny hariva amin'ny 4 ora. Amin'ny 3 ora ny fahatongavana ty am-piangonana. Mpampianatra polo fotsy izay tiana ny ambany, mpianatra kosa t-shirt fotsy. Ampatsahivina ihany koa isika fa ny sabotsy 9 ny volana aprily amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 2 ora aty am-piangonana ny fandraisana ny sosisy. Miverina ny tanketsa ny hariva amin'ny 2 ora sasany. Sampana Dorcas. Faly miarabantsika rehetra mpianakavin'ny finoana. Isaky ny alahady 2 ny volana aprily dia makalaza ny alahadin'ny Dorcas ny fiangonana FJKM eto Madagasikara. Anatin'izany fankalazana izany izany hoe ny 10 ny volana aprily dia anao hetsika varotra fampisehoana no sady anao vokatra confiture ny sampana eto amin'ny Sapomia Paibe ary manasa antsika rehetra handray anjara amin'izany entina hanohanana azy ireo amin'ny hetsika rehetra izay atao amin'ny fanatanterahana ny 3T sy ny fandraisana anjara amin'ny fiaonam-be izay atao any Diego ny volana aogositra ho avy izao. Misaotra antsika mialoha ny fandraisana anjara amin'izany ary Kristiny fihavanantsika. Misy ny fianaran-kiran'ny Dorcas isaky ny alahady maraina amin'ny 7 ora sasany.
ary ilay konfitura izay karakarain'zareo dia azo raisina ao amin'ny akany ambany. Sampana tanora kristianina. Misaotra ny tompo fa totosa soamatsara ny antsakira izay natao tamin'ny alahady fa 17 ny volana marsa teo. Misaotra ny mpitandrina, ny birao fiangonana sy ny fiangonana ary hoe sampana sy ny fikambanana rahavavy ny fanotrina tamin'izany. Mankasitraka ihany koa tamin'ny fanomezana nomenareo entina anoananareo mpiomana ho mpitandrina, vola mitetina 421 000 ariary no voangona tamin'izany. Andriamanitra maly fitianareo ary ho azy rery ny voninahitra. Avy amin'ny sampana asa fitoriana ny filazantsara. Totosa soamatsara ny tafika masina teny Andidy Ambatomanga ny 5 ny volana martsa izay niarahana tamin'ny fikambanana katekomenina ary isaorana an'Andriamanitra ray. Misaotra mpitandrina ny birao fiangonana, ny ray aman-dreny ary fiangonana manontolo tamin'ny fitondrana ambavaka izany asa masina izany. Tokantrano 450 no voatsidika ary 70 reo olona naharea sy nampahirezin'ny filazantsara. Ankoatran'ireo nanatrika ny sarymihetsika ankalamanjana. Nisy 720 ny mpiantafika izay notarian'ny mpitandrina tahiry Andriamanantena. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Entana ihany koa isika mpikambana rehetra amin'ny sampana AFF fa miverina anio arivo amin'ny 3 ora hianatrira izay ho tanterahana amin'ny pasika fiderana. Manantena ary misaotra anao anatrika izany. Rakim-pisaorana. Misaorany Jehovah ry fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Misaorany Jehovah ry fanahiko ary izay misy adononao ny fitahiany rehetra. Rakim-pisaorana noho ny nahafahana namangy ny fiangonana indray atolotra ho an'ny fiangonana Pasteur Rakotsizafy Mikael, ny mpitandrina mpanampy ary ny antsan'ny folo alin-dahy. Misaotra an'Andriamanitra noho ny fahasoavany sy ny famindrapony atolotra ho an'ny fiangonana. Filazana manjo amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganany tenany amin'ny maty no ampandrenesinay ny vodiamandry ny reninay Ranivo Alisoloniony Tamara Denise Alphonsine vadina velan'ny Tompo Clara Andrianarsona Slovo Jacob tamin'ny Zoma 2 Aprily rehefa nivahiny 20 taona teto tany. Hoy ny zanany Randrianarsona Asina sy Lalaina, hoy ny Soa mianakavy, Rasolofony aina Samuela sy Lantoniaina, Randrianarsona Rado sy Ioly, ny zafiny, ny ray tapo aminy, ny ray tapo amin'ny vadiny, ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia hiala ao an-tranony lo IVD 36 Beoririka ny alatsinainy 4 volana Aprily amin'ny 9 ora maraina ary hoentina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FJKM Apaimanga fanantenana amin'ny 2 ora sasany alohany ametrahana azy ao amin'ny fasandrazany ao Apaimanga ihany. Efa niady tsara aho na tanteraka fiazakazahako aho ny tahiry ny finoana ao. Izay indray ry havana vaovao ray tamin'izao maraina izao voninahitra ho azy rery ihany. Fahandry Kristy ho an'Andriamanitra izay ho an'izay hovonjena sy izay hovery Korintianina faharoa toko faharoa andiny 7:20. Izany teny faneva ny fankalazana ny 20 taona nampitandrina sy ny 15 taona niarahana anompo tamin'ny mpitandrina Rakotsizafy Mikaela mianakavy no entin'ny komity miarabantsika rehetra tratra ny andro androany. Isaorantsika ny tompo satria noho ny fahasoavany dia mbola velonay ny tsika rehetra ka tafavory eto indray. Mandray fitenenana amin'ny anaran'ny komity ny tenako anao tatitra fohifohy
sy anao fanetanana ho antsika mianakavy ihany koa. Rahantsika malala moa fa ny fa 7 ny volana febroary lasa teo no nanomboana ny asa teny ambony me. Ny azo lazaina dia tena mandroso ary tena mandroso tokoa ny asa ankehitriny. Raha ny marina moa tokony manisy hoe sarina seho antsika mianakavy eto mba ho fanaporofona fa hitatsika fa tena mandroso ny asa. Kanefa moa mbola ho avy fotoana mamety an'izany a dia ho aseho antsika mianakavy eto zany. Kanefa kosa ho antsika izay afaka mijery ao amin'ny pejy ny chapelle militaire ao amin'ny Tambajotra dia afa misy sary izay azontsika jerenany mba ahafahantsika mahita ny fandrosony zany asa izay iarahantsika manao amin'izao tsika miteny izao. Fa ny hoentiko manazava azy angamba dia fanazavana kely ara-teknika no hoentiko amintsika mianakavy eto androany. Rehefa manangana trano toy ireny moa dia misy dingana maromaro izay tsy maintsy arahana amin'ny fanangana zany trano zany. Ka isika zany zao dia azo lazaina fa tonga eo amin'ny dingana fahatelo. Ary raha nandeha nitsidika tena toerana zay tamin'ny herinandro lasa teo dia azo lazaina zany amintsika amin'ny teny izao androany fa ny enimpolo isanjato ny dingana fahatelo no vita amin'izao tsika amin'ny teny izao. Zany hoe ny dingana faharoa efa vita, ny dingana voalohany koa arak'izany. Ka eo amin'ny fanatanterahana ny dingana fahatelo zany no misy fitaovana maro izay ilaina toy ny vy zany ny simenitra, ny vato sy fasika. Misy koa nefa fitaovana hafa izay tsy maintsy ilaina hoentina manatanteraka hatramin'ny farany io dingana fahatelo io. Ny dingana rehetra manaraka moa dia efa mpandiny azy ny komity ary olazaina amintsika manaraka eto ihany nireo hetsika maro izay hoentina ho tanterahana mba ahafahana manatanteraka ny dingana rehetra aoriana. Fa mikasika ny dingana fahatelo io zany araka volazako teo moa dia hoe ny misy fitaovana manokana toy ny vy sy ny simenitra izay tsy maintsy ilaina mba hoentina manatanteraka izany dingana fahatelo izany. Ka eo indrindra no anaovana fanentahana tsy mianakavy mikasika ireo fitaovana ireo. Fantatsika moa fa ato amin'ny fiangonana dia misy olona izay tena havanana tokoa raha ny fahafantarana azy eo amin'izany fanentanana izany. Ka ireo olona izay azo lazaina hoe mana-talenta manokana amin'ny fanentanana izay no iangavian'ny komity mba hanao fiaraha-miasa mba hifanentana amintsika mianakavy. Torolalana kely fotsiny ngamba no omeko mikasika izay fanentanana azo eritreretana hoe ho atao izay. Ohatra hoe misy ny mpiray vokotany, misy ny mpiray quartier ohatra, azontsika atao tsara ny mifanentana any amin'ny vokotany any na any amin'ny mpiray quartier itsika izay mpiara-miangona ato zany dia mba mifanambatambatra tsika mianakavy any amin'ny vokotany na any amin'ny quartier ohatra dia mba manambatra ciment telo ohatra na ciment efatra miaraka amin'ny vy anakiroa na vy anankitelo izay zakatsika mianakavy dia andao ary zay zavatra izay mba hoentsika aty am-piangonana mba hahafahantsika manatotosa ny asa izay tokony tanterahana. Azo hitarina ihany koa zany fanentanana zany ao ohatra ny sampanasa, ny fikambanana eto am-piangonana. Marina fa efa manana ny tetikasa, ny tety andro, ny teti-bola taona 2024 ny sampana isa-tsokajiny kanefa mbola azontsika atao tsara ny mifanentana mba mitambatambatra raha mba mahavitsika ciment roa na vy roa iarahana dia mba atolotra aty am-piangonana zany mba hoentsika manatotosa ny asa izay miarantsika. Azo hitarina ihany koa zany fiarahana izany ohatra hoe azontsika atao ny misy ny mpiray tableau isaky ny alahady ato am-piangonana dia mba mifanentana tsika mianakavy hoe ndao tsika ray tableau mba anolotra izay zakatsika amin'ny fitaovana. Mety misy fitaovana efa manavanana antsika ihany koa tsy mampaninana mihitsy zany fa azontsika atao tsara. Misy ny mpinamana mpiara-milalao, misy ny mpiara-miasa
misy ihany koa ny isam-pianakaviana azo atao tsara ihany koa raha ohatra ka hoe fianakaviana roa na telo no mba mitambatra dia mba mitondra izay zaka sika mianakavy a mba hoentina anatanterahana zany asa zany ka manao ny antso izahay ato amin'ny komity zany mba ohatra hoe nareo ankizy rehefa tonga an-trano rakizy a dia mba teneny dada sineny teneny ihany koa dada be sineny be dada to sineny to hoe ataontsika mba nolotra sy mahanankiray dia mba ataovy amin'ny anaran'ny ankizy a fa hankasitrahany tompo tanteraka zany zay angambana atao hoe fanetanana foy avy aty amin'ny komity a dia manantena ny fiara-miasa indrindrandrindra ho iaho ireo olona izay fantatra fa tena havanana amin'izany fanetanana zany dia manantena ny fiara-miasa avy aminareo ny komity a mba etsika anatosana izay fampitaovana izay a fa hery lehibe ao amin'ny komity zany a ary hery lehibe koa ho atsika mianakavy afaka manatona ny boraon'ny komity isika na ihany koa ireo mpikambana amin'ny komity ray manontolo a mba ahafahantsika mifampiresaka amin'ny fomba natanterahana izany tolo-tanana izay ho ataontsika izany ka eto dia efa manolotra sady zany ny komity a ny fisaorana meloa ho atsika rehetra izay anatanteraka izany tolo-tanana izany a dia ny tompony amalafitya antsika rehetra farany dia nohon'ireo asa maro a izay miandro ny komity dia mba hiangaviana ny komity rehetra mba hijanona vetivety rehefa vita ny fanipopovahana fa misy dinika maika tsy maintsy ho tapahantsika ka dia misaotra antsika rehetra naharitra ny aino hatramin'ny farany a dia ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra misaotra ny filohan'ny faharoapolo sy ny fahadimy-polo taona isika ny amin'izany fanentanana ho amin'ny tsangambato izany ireto avantsika reto amasinina fanambadiana amin'ny asabotsy asanao izy ireo a solofomanina tehinjanahary opisosy raha mitanirina Claudine andray ny sakramentany batisa rahandria manantena ny jiva mirindra ato izy a dia mivavaka ho anao ny fiangonana saotra tompoko ny fivarotam-boky antso araka ny voalaza te dia mikarakara lanonana samihafa fanatanjahantena sy ny sisa dia ao mipetadridrinao ny andinindininy ho an'izay andray anjara araka ny voalaza teo amin'ny fety sady fetim-bokatra no alahady ny dorkasy amin'ny heriny dia mifanohana sy mitondram-bavaka amin'izay isika ireto avantsika reto atokana ho mpanay-panasany tompo hiakatra tian'ny loana izy ireo andria manantena ny jiva mirindra ny vonandrasana Vanita Carino Razafy Mandroso Kevin Edien ivavaka isika misaoranao zay Andriamanitra ny amin'ny fahasoavanao zay azoanay manolotra reto vokatro reto hoe pilatananao ianao ny miantso ianao misafidy hanomana azy ireo ianao raha sitrakao ny andraisana azy ireo isan'ny mpiray latabatra aminao tsy mandidy zay fa miangavy ianao satria ianao ny mahalala koa mivavaka azy ireo amin'ny fanomanana rehetra ara-batana ara-tsaina ara-panahy ny fianakaviana mba izy fiantraikany ny fianakaviana tsirairay ny ahatonga azy ireo mpanay fanasany tompo ka ny fahasoavanao hitarika azy amin'ny zavatra rehetra amen mahazo toerana nareo iroso amin'ny rakitra isika iro ny tokopira ira ao anatin'izany ny dekona no ny fandaminana Afisa
fiangonana dia nomana ny fanasan'ny tompo ho anao asaina ianao zay vahiny ho madatabatra aminay horaitsika nira mialoha sy aoriany sodrano. Andriamanitra aminareo zao tsodrana zao. Andriamanitra ny fiadanana masinareo samy ho tanteraka ka hiaro ny fananareo izy, hiaro ny ainareo izy, tanteraka ianareo tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Kristy tompontsika. Ny masoandro tsy haninanareo amin'ny antoandro, ny volana tsy hikasika anareo amin'ny alina. Andehanareo tsy ho reraka, elatra ny akaranareo tahaka ny an'ny voromahery. Amen. Ivavaka mangina isika. Raha reraka tato anatiko ny fanahiko dia ny atsiaro ny tompo aho, ka dia tonga taminao ny fivavako ary tonga tao amin'ny tempolonao masina. Ho an'Andriamanitra ireriny ny voninahitra amin'ny anarana ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy. Amen.
hoy ny tompo aviaka torio amin'ny tany rehetra ny lavitra ny izao izaho manangona ny Israely ka ny fanahiny ho toy ny tanimboly voton-drano ka tsy halazo intsony hovokizako zava-matavy ny fanahiny mpisorona ary ny oloko vokisako zavatsoako Jehova tompo fa ny fanahana dia ampisotroko ny fanahy miaosa rehetra dia hovokisako ka tsy haro izy hoy ny tompo mivelatra manoro antsika izao fanasana masina izao manambara izany fahavokisana ara-panahy izay omeny tompo antsika izany ko asandrato amin'ny tompo ny fonareo fantatra efa tompony tompotsy mpanjakany mpanjaky ianao Kristy manana ny fahefana rehetra nandandry sy aty ambamin'ny tany ambonin'ny tany sy ny ao ambamin'ny tany feny fiderana anao noho ny famonjena vitanao ny anan-danitra noho ny amin'ny kerubima sy ny serafima rakotry ny elany ny anjely tsy omby aliny ala ny mpaminany ny apôstôly ny martiora misy ireo razana efa voavitra efa sambatra aminao ireo efa nandresy ny fahafatesana ko mianta aminao izay tompo mba ate andresy ny fahafatesana ka mba ate iombona amin'ny feno marobe anan-danitra ny fanjakana sy ny fibiana masina manao hoe ny teny fanorinana izao sakramenta masina izao fa i Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadea anazy dia nandray ny mofo ary efa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy manao hoe raiso hano ity ny tenako izay menao anareo izao no ataovy fahatsiarovana dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity norako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka izao no ataovy fahatsiarovana na ovinana misotro ianareo fa na ovinana ianareo no mihinana itony mofotony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavina mivavaka isika angataka ny fanahy masina ry tompo renay izy nandanitro indreto izay manao ny fahatsarovana ny tongavany zanako olona tsy fahatsarovana fahatsarovana fahasakramenta masina manambara ny fiainanao ny fijalinao ny fahafatesanao ny fitsanganana avy amin'ny toeran'ny maty ianao dia nandresy ny fahafatesana ka niakatra amboninahitra mifona mandrakizay ho anay nkavanany ray miandro sy mitalao ny firenanao izay ankehitriny ko mba hafeno ny voninahitra ny fanatim-pisoranay ray io ta io tanterako sakramenta masina azo endry Kristy le tokana Kristy le tanteraka Kristy le naterina ny ray mandeha monjo anay teo amin'ny azo fijaliana ry tompo ranay izy nandanitro mianto aminao izay iraha ny fananao masina le fanahy mahery le iraha ny tsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka le fanahy Kristy le parakleto le mpananatra mianto aminao izay ry fanahy masina amasiny ny mofo manamara amin'ny tenan'i Kristy amasiny torak'izamy divay manamara ny ran'i Kristy ianao Andriamanitra kosa tanteraka ny teny zanako malalanao satria ny fanahy masina ny mahary mamelona manamasina ary manomena ny zavatra rehetra ko amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ary aminao Andriamanitra ilay tsy tokoa mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakina ho antsika ary satria iray ihany ny mofo isika koa dia tena iray ihany isika na dia maro aza fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ran'i Jesosy Kristy tompontsika irany fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Oe Jesosy Kristy tompo aza matahotra izany ny voalohany izany ny farany ilay velona
efa maty any efa indro velona mandrakizay sady manana ny falahidin'ny fahafatesana sy ny fiainantsy hita ko andeha voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Amen. Ipetraka isika miomana amin'ny fandraisana ny mofo sy ny kapoka. Zany ka zareo rehefa niomana andresin'ny fahafatesana miaraka amin'ny Kristy. Amen.
mitsangana isika hanetry-tena. Oka isika iombo-po amin'ny fanetry-tena manao hoe Tompo. Tsy mendrika tao hoe zanakao. Tompo, tsy mendrika idiranao marandavitra. Tompo, tsy mendrika tsipina izay sombontsomboly latsaka avy amin'ny latabatra ao akory aho. Kanefa hoy ianao hoe izay manatonay tsy mbola laviko mihitsy. Amen. Manomeza mofonaina Tompo ho tanjakay. Jesosy Kristy ilay fanandresin'ny fahafatesana sady Andriamanitra miainao antsika manao hoe raiso hano ity ny tenako izao natao hifahatsiarovana ahy. Jesosy ny ranao sono nataonao avotray. Jesosy Kristy ilay efa naresin'ny fahafatesana sady manamasina antsika hoe sotroanareo rehetra ity fa ity norako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Izao natao ho fahatsiarovana na ovinany misotro ianareo. Misaotra anao izay Tompo, fevinandreraka izay mety izao sakramenta masina izao. An'ny mpanahy mahavoka ary sakafo ny fanjakany lanitra. Mariky ny fandresena eto mandresy izao tontolo izao dia ny finoanay. Tompo, ampitombo ny finoanay anao. Amen. Oe Jesosy Kristy Tompo, izay manantsofina okiziaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana, izay maharesy dia tsy mba ho sombany fahafatesana faharoa. Amen. Hipetraka amin'ny fifaliana isika ianao ny rakom-pisaorana.
mpamirapiritra mitavana aminareo eny to ka hiatra nareo nanatra mitavana aminareo eny to ka anome anareo fiadana. Petraka eo ivavaka mangina isika. Efa nomeko hoe irenao anitsaka menarana ka nresy ny herin'ny fahavalo rehetra ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo.